Ny latsaka ambany dia ambany isan'ireo kandida mirotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny fifidianana indray mitoraka ity. Teo amin'ny 8,100 ny isan'ireo taratasy firotsaka ho fidiana voarahin'ny OVEC manerana ny nosy. Ny 8,700 tamin'ireo no nankatoavin'ny OVEC raha ny vaovao ny farany herinandro teo. Ny hena 4,400 raha oharina ny tamin'ny 9,140 izany, ary latsaka 5,300 be izao raha voatazona amin'ny ilay 7,700 ny isan'ny kandida ekena farany aorian'ny mety ho valin'ny fampiakarana tany amin'ny HCC izay amoaka ny lisitra farany raha ampitso. Raha natratra 3,700 mantsy ny tamin'ny 9,140 izany hoe raha atao ny salanisa dia teo amin'ny 9,7 izany, hoe 9 isaky ny distrika raha zaraina amin'ny 9,100 distrika. Tamin'izany fotoana dia nanome 3,7 na 4 isaky ny distrika ho an'ny 7,700. Midika izany fa nahomby ny sakatsakana maro lafy natao noho ny tsy fahatokisana na noho ny tsy fahatokisana ny rafitra miantsoroka amin'ny vatana na akolaka ny fifidianana ihany koa. Anisan'izany ilay anti-bola 20 tapitrisa ariary sy ny mety tsy fahatokisana ny sionisy ny HCC. Ny politika maloto natao tamin'ireo kandida toy ny fanasarotana, ny fanaovana tota taratasy, eo ohatra ilay fanamarina ny fandoavan-ketra izay nisy efa taorian'ny 9 aprily vao navoaka ny ivo-ketra. Ny tsapa dia niendanja ny demokrasia, manjaka ny herin'ny vola, nandenika tsy samihafa izay toa hanomezana tombon-dany ny kandida mpanjakana. Mena isa ny kandida tsy miankina sy ny avy amin'ny fanoherana. Manao rodorodo kosa ny kandida mpanjakana ary toa tsy nanana olana mihitsy tamin'ny fikarakarana ny tora-taratasy sy ny fanefana ilay 20 tapitrisa ariary. Reko anefa fa efa miomana hanao propaganda ny popoka ireto kandida mpanjakana ireto.